misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalemerabantsika tsirairay avindray tratra izao fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny izao amin'ity anio ity ny irina dia tondra hery ho antsika mandrakariva izany loha inderatsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika dia manitra tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao izay fa menao tombontsoa lehibe indray ankehitrina fa mandray ny teninao dia irina tokoa izany asa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy mitenena ray eo fa voninkenao anao izay anaran'i Jesosy amen. Loha teny lesona antsika androany dia manao hoe nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tamin'ny fiandohan'ny asan'i Kristy dia izao nampahafantariny Jaona mpanao batisa an'i Jesosy hoy izy hoe ny zanakon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Mankany Jerosalema mivavaka isaky ny lohataona mba hanatrika ny andro firavoravoan'ny Paska. Mampatsiahy azy ireo ny rany zanak'ondry izany mahavonjy izany. Raha nivory mba hanatrika ny fanompom-pivavahan'ny Paska ireo mpivavaka dia nentina hovonoana ilay zanak'ondry ny Paska. Nifanoditsy tamin'ny fanatitra ny Paska ny fahafatesan'i Kristy. Nahazo ny fankatoavan'ny Pilato ireo mpitondra fivavahana ary maika ny ahitan'i Jesosy hoentina dia hovonoana izy ireo. Mariny Jaona manokana fa nitondra ny hazo fijaliana Jesosy. Mampiavaka ny filazantsarany izany satria ireo mpanoratra filazantsara telo hafa dia nampiditra ny Simona Kireniana tao anatin'ny tantara tamin'ny fanasongadinana ny fotoana nitondrahan'i Jesosy ny hazo fijaliana no nampatsiahiviny Jaona antsika fa nifeta niteraka ny toe-javatra Jesosy. Nitondra samirery ny fanavotana ho an'izao tontolo izao izy. Tsy niraisoan'i Jaona ny amin'ny fangefiriana sy ny tsipiriany mahakasika ny fanomboana tamin'ny hazo fijaliana no raketiny antsoratra fotsiny fa nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Nivory mba hijery ny vahoaka nosoratan'ny Pilato tamin'ny tenim-pirenena telo nivesatry ny nanameloana an'i Jesosy mba halalan'ny olona rehetra fa mitonona ho mpanjakan'i Israely io lehilahy io. Azo antoka fa nampielo ny fahalalana momba an'i Jesosy sy ny fahafatesany izany. Nosoratana tamin'ny teny Hebreo izany mba halalan'ny Jiosy azy ary nosoratana tamin'ny teny Latina mba halalan'ny Romanina azy. Avy tamin'ny teny Grika ihany koa dia nanoratana azy mba halalan'ireo firenena hafa azy. Rehefa nanao an'izany Pilato dia nanambara tsy nafa tena mpanjaka marina Jesosy ary nanositra ny Kristy ho mpanjaka ny fanjakana samihafa ihany koa. Tsy nafoy tanteraka tsy akory Jesosy. Misy andiam-behivavy nijoro tsy lavitra ny hazo fijaliana niaraka tamin'ilay mpianatra malala. Teo no renin'i Jesosy nijoro teo anilany hatramin'ny farany. Rehefa nahita azy tao anatin'ny vahoaka Jesosy dia nametraka ny fiahiny azy tamin'ilay mpianatra malala. Niraisin'ny Jaona ny andraikitra napetraka taminy ary notanterahany ny baikon'i Jesosy ny amin'ny ifankatiavan'izy ireo sy hanehoan'ny firaisana araka ny vavaka nataony ho azy ireo. Nao fijoana vavolombelona amin'toy mahakasika ny fiainan'i Jesosy sy ny fahafatesany ny mpianakavin'ny finoana izay nahory ny hazo fijaliana ary manjaka ankehitriny
dia mahalala mahakasikazy isika andray an'i Kristy noho ny amin'ireo planina fahatanterahany planina rehetra ny fanavotanao antsika ny angatantsika dia ny tombohan'ny finoantsika ho aminy hatrany ka tsapahantsika ilay sorona lehibe nataon'i Jesosy ho antsika isanandro isanandro. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny namoizanao aina tao Kalvari noho ny aminay, misaotra ihany koa izay nanafaka anay ny amin'ny kejany Satana. Tompo, meo anay anio hatrany ny fahafahana izay efa nomenao anay dia mba hitoetra ao aminao izahay, tsy hananay ary tombo finoana handeha tahaka ny zanaky ny mpanjesy satria ianao efa nitondra fandresenao anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isanandro.